La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Araka ny tapaka nandritry ny filan-kevitry ny minisitra omaly dia mitohy ao anatin'ny 10 andro manaraka ny amiana ara-pahasalamana eto amin'ny tany sy repoblikan'i Madagasikara entina mandrindra ny ady amin'ny fiparian'ny valanaretina Covid-19. Mahay omaly alina tokony ho tamin'ny 1 ora ny bloc amical 2 honena ny mpianatra eny Ankatso hatramin'ny 10 isanjato ny fahavoazana araka ny fanadihadiana. Midina andalambe ny mponina ny Bangkok mitaky ny fialan'ny Prime-ministra Thaïlandais ary mitaky ihany koa ny signe demokrasia bebe kokoa any an-toerana. Ny andindin'izay ary arahinao afaka fotoana fohy. Fotoanan'ny fampalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo miraba tomboky lasy tomboky vavy ary manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny tapaka nandritry ny filan-kevitry ny minisitra omaly dia mitohy ao anatin'ny 10 andro manaraka ny amiana ara-pahasalamana eto amin'ny tany sy repoblikan'i Madagasikara. Amiana ara-pahasalamana entina mandrindra ny ady amin'ny fiparian'ny valanaretina Covid-19. Rahantsika mivatana eto amin'ny fahitalavitra kolo TV afaka minitra vitsy moa ny andinindininy kasika ny lamina sy ny fandrindrana rehetra hoentina miatrika izay 10 andro manaraka izay ho hazavain'ny Prime-ministra lehibe ny gouvernemanta Tsay Christian. Fa araka ny fampalam-baovao androany ihany koa dia olona 4 indray no fantatra fa namoy ainy vokatry ny Covid-19 teto Madagasikara tao anatin'ny 420 ora. Miisa 330 ireo tranga vaovao marina nandritra izany raha toa ka 40 ireo sitrana soamatsara fanadihadiana. Miisa 4 ireo lavon'ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara raha nitatitra nivoaka ny atoandro teo. Tamin'ireo fitiliana efajat no tanterahina, miisa 330 ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimon-karetina ary marary miisa 40 no fantatra fa sitrana soamatsara tato anatin'ny 420 ora. Toy izao amin'ny ankapobeny ny fivoaran'ny antotanisa mikasika ny valanaretina Covid-19 manerana ny nosy. Ny fitambaran'ny olona sitrana dia 4,904 sy R1 tao anatin'ireo olona 320 sy 4,000 sy R1 efa voatily mitondra ny tsimon-karetina coronavirus teto Madagasikara. Ny fitambaran'ireo olona kosa izay lavon'ny valanaretina dia 320 sy 400 satria 4 ny lavon'ny valanaretina hotsika tao anatin'ny 420 ora farany. Ny fitambaran'ireo olona mbola manao ny atao hoe tranga misy fahasarotana na forme grave dia 420, 220 sy 110 no fitambaran'ireo olona zany izay mbola mitondra ny tsimon-karetina ka ao anatiny mbola fitsaboana sy fanaraha-maso tanteraka ankehitriny. Hatreto mitotaly 777 ireo fitiliana PCR ny tanterahina nanomboka ny 7 ny volana martsa lasa teo raha toa ka 150 ny fitiliana Gen Expert. Fa araka nambaratany anatin'ireo lohatenim-baovao dia mahay omaly alina tokony ho tamin'ny 1 ora ny bloc amical 2 honena ny mpianatra eny Ankatso hatramin'ny 10 isanjato ny fahavoazana araka ny fanadihadiana dia ankoatry ny entana may kilan'ny afo ny antota taratasy fianarana sy ny diplôma. Nandray ny andraikiny avy hatrany moa ny tompony andraikitra ka isany efa nirosoana ny famindra-toerana ny mpianatra ny arambony. Fanadihadiana ary rahantsika amin'ny Yves Richard. Eto ny bloc amical 2 Ankatso, isan'ny toeram-poninan'ny mpianatra ahitana efitra 530 ary mandray mpianatra mihoatra ny 70. Rava ny afo tanteraka ny trano taorian'ny firy entana na haritra ora maro omaly. Hatramin'ny fotoana nanaovana ny fanadihadiana androany, mbola manetroka ny toerana, kilany afo avokoa ny entana sy ny antota taratasy samihafa. Tokony ho tamin'ny 1 ora alina no trangana ny firy entana. Tsy fantatra mazava ny antony hatreto.
Ora maro taty aoriana vao tonga ny mpamonjy voina ka tsy nafahana ny finiafo ara-potoana. Nanamafy ny firetana ihany koa ny akora nampiasaina tamin'ny fanamboarana ny trano sy ny maro hafa. Dia ny afo moa reto vita tamina éponge fatako iny reto dia izay no nampatonga an'ilay famaizana aingana dia aingana mihitsy. Dia tsy voafehana izany ilay afo na dia niezaka mifamonjy ihany azy fa ny saorana an'Andriamanitra tsy sainana foy. Fa ny zavatra simba sy very angamba afaka soloina na afaka mitady indray avy eo. Tamin'ireo mpianatra manodidina ny 70 monina eo anivon'ny bloc amical 2 tsy tao an-toerana ny Antsatsamanilana izy ireo. Izany hoe tafiditra anatin'ireo mpianatra ny azo ny tany avindy noho ny amena ara-pahasalamana. Na ho azy ireo na ny tao an-trano nandritra ny firetana. Mahery ny 700 isan-jato ny fahabotihana. Moto anankitelo zany ny tena hitako hoe vovo navoaka tato dia ordinaky rosa telo. Dia ankoatran'izay amin'ny mahay daholo ny ordi, ny imprimante sy ny sisa tsisy avotra araka ny hitantsika amin'izao sary zao. Satria ny afo vetivety kely dia mety eo amin'ny 15 minutes dia efa nirehatra sady le izy koa ho azo daholo dia vao mitsofoka anao tonga dia manempotra dia tsy afaka namoaka entana zay fa potika daholo ny entanay à 95%. Isan'ireo niarambona ary very fananana nandritra ny firetana omaly ivonjy. Taraiky tao avokoa ny entana rehetra. Ny vaty sy ny antota-taratasy mpianarana samihafa. Manana ny etaetany manokana araka izany izy ireo, indrindra amin'ny fanarenana ny trano foninana. Ity zany varavarana miditra aminay dia iny fil source atao aminay. Dia tonga dia oratra rehetra tonga dia may daholo. Tonga dia tsisy zavatra azo raisina intsony. Dia zany mba manana etaeta ilay mpianatra mipetraka tato. Hoe solution court terme no mendry zareo. Dia aleo zany mba karakaraina ihany ilay zavatra satria araraka ilay valana retana amin'izao tsy afaka hijanona ela tsy amin'ilay ametrahana anay atsy satria ilay valana retana ianao ihany ilay tsy mahazo mifampitakisakisa. Efa tonga teny an-toerana ny tompona andraikitra teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony omaly. Efa nisy ny vahaolana foezaka noraisina avy hatrany toy ny famindran-toerana ny mpianatra ny iarambony. Ny mesura andraisina aloha zany hatreto dia napetraka ao amin'ny salle de loisir ny R+3 vehivavy ry zareo. Ny faharoa manaraka amin'izay iarahana midinika satria efa tety ihany koa moa raha mato minisitra sy ny secrétaire général nandritra ny fahamaizana alina dia hisy fivoriana zany ny réunion de crise iarahana ministera, université ary ny croix dia anaovana antso ihany koa an'izay malala tanana amin'ny fanampiana ny reto ankizy izay traboina reto. Andrasana araka izany no mety ho toy ny fanadihadiana momba ny firetana sy ny fepetra ho raisina mifanandrify amin'izay manerana ny toeram-ponenan'ny mpianatra eny anivon'ny ambaratonga ambony. Tsy vao ela akory izay raha iverenana. Izany hoe ny 10 volana teo no niretany trano fonenan'ny mpianatra tany Manday ao anatin'ny Université any Toliara. Mialoha ny ampitanany amin'ny tapany faharoa ny fampahalam-baovao dia anaraka ny reto dokavatra vitsivitsy reto aloha isika. Partagez les fous rires, les découvertes, les petits plaisirs, les passions, les rencontres inédites, les moments importants, ensemble, autrement. Partagez vos mégas et faites-en profiter à vos proches partout. Tapez le dièse 111 étoile 4 étoile 4 dièse. Je supporte mon équipe où je veux, quand je veux. Êtes-vous abonné à Canal+? Créez gratuitement votre compte MyCanal. Les bouquets Canal+. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray dia hanomboka raha mpitso ny fanadina mpanjakana BEPC tonga anjery ny efitrano anatanterana ny fanadina avokoa androany ny mpiadina ary maro no notrony ny ray aman-dreniny saika efa vonona ny ankamaroany saingy isany mampatahotra azy ireo ny taranja fizika chimie sy ny matematika araka ny fanadina notatery ny Yves Richard. Raha andro tsy gadona ny fanadina amin'ny mpanjakana BEPC
saika tonga anjery ny hevitra natanterahana ny fanadinana avokoa ny mpiadina androany. Raha nitetsy amin'ny fitoeram-panadinana ny lycée Rabearvelo, mpianatra maro no tonga teny an-toerana nanomboka tamin'ny 8 maraina. Niaraka tamin'ny ray aman-dreny ny ankamaroany no ny antony maro. Satria raha vao ohatra ka hoe izy fotsiny mijery aty dia nandray izy mikorotana be dia teneniny fotsiny hoe etsy ilay izy dia izay vao maniraka anazy indray avy eo. Fotokopiana convocation ty dia fotokopiana ijerevana an'ilay sala ho an'indray very ohatra izany dia lasa ny mialoatra. Io ihany ilay mianara-pahasalamana zany dia aloha dia jerena melony sala le sambany amin'ny fiainana koa izy mba hanala dia mba aloha jerena dia mba milamina izy rapitsy izy ny farany eo zany zao. Samy milaza ho vonona amin'ny fiatriana ny fanadinana raha ampitso avokoa ny mpiadina, saika efa namarana ny famerenan-desona ny rehetra araka ny fanadihadiana. Amin'ireo taranja nadinana azy ireo mandritra ny 4 andro, ny taranja fizika sy matematika no atahorana noho ny antony maro. Manao vision fotsiny sisa révision J fotsiny dia ananatao rehetra. Matematika sy fizika zao tena atahorana be. Dia izy misy formule tadina sy le fraction sy an'ireo. Eny efa vonona fotsiny aloha zany ny saina sy ny fanahy. Efa vonona tsara dia efa hita eo fotsiny fizika dia matematika. Zay ihany zao somary atahorana kely. Ankoatr'izay efa presque tsy tena hoe hay 100% moa zany fa mba hay kely. 5,974 alina ny mpiadina hiatrika ny fanadina mpanjakany eto Antananarivo renivohitra Raiberinana. Izy ireo izay mitsinjara amin'ny fitoeram-panadinana miisa 2.3. Raha ny eto Tanisy resahana zany dia 27 695 ny 800 mpiadina izay mizara toy izao. 23 787 ho an'ny option A. Ao anatin'izay ny manao allemand dia 810, ny manao anglais 22 644 ary ny espagnol 336. Manaraka ny option B 3908 ny isan'ny centre eto amin'ny Antananarivo renivohitra dia 31 centre de correction anaky 7 tsinjara eny amin'ny lycée anaky 7. Anomboka amin'ny 7 maraina ny fiantsona anarany. Mila miomana mialoha araka izany ny mpiadina indrindra amin'ny fanomanana ny fitaovana sy ny antota taratasy ilainy, hiatrehana ny fanadina mpanjakana toy ny convocation sy ny maro hafa. Ny taranja malagasy no hanomboana azy izay ahatradiny 3:10 minitra. Maresaka iraisam-pirenena no amaranantsika ny fampalam-baovao amin'ity androany ity. Midina an-dalambe ny mponina ny Bangkok mitaky ny fialan'ny Prime Ministre thaïlandais mitaky ihany koa ny siny démocratie bebe kokoa any an-toerany fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Amanarivony ireo tanora no nidina an-dalambe any Bangkok entina manohitra ny gouvernemanta any an-toerana sy ny siny démocratie tena izy. Ity no hetsika fanoherana isan'ny lehibe indrindra ny an-toerana taorian'ny fanonganam-panjakana ny tranga ny taona 2024. Teo anolohan'ny faculté de Thammasat no nitokony ireo mpanao fihetsiketsehana, toerana izay efa manatantara any an-toerana noho ny fahafatesan'ny mpianatra mandidina ny folo ny taona 1977 teo amin'ny toerana io, vokatry ny fitakian'izy ireo ny fisian'ny demokrasia tena izy izay hatrany. Fitsaharan'ny ady politika eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohitra, ny fanafoanana ireo parlemanta miaraka amin'ny fametra-pialan'ny Prime Ministre ary ny fanovana ny lalam-pandrenona izay efa tamin'ny taona 2017. Ireo amin'ny ankapobeny ny fitakian'izy ireo. Manoloana ny hetsika dia nampitandra ny Prime Ministre Prayut Chan-o-cha ny amin'ny tokony tsaran'izany ifehezina ny fiparian'ny valaretina Covid-19. Izany koa no mamarina ny fampalam-baovao amin'ity androany ity. Azadinona fa rahanao mivantana eto amin'ny fahitalavitra Koly TV afaka minitra vitsy ny lahatenin'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta mikasika ireo fepetra hiatrehana an'ireo 12 andro manaraka ao anatiny amin'ny anara-pahasalamana ao aorian'izay kosa dia miverina eto ihany ny tenanay amitina n'izay fepetra izay mandrapitafary tompoko.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.